Sabotsy fiaraka amby folo ny volana May taona 2024. Mirabanao manaraka ny fampahalalam-baovao ny MBS ary manasanao ampanajana sy ampitiavana tompoko lahy sy tompoko vavy hiaraka aminay hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovao mahakasika ny fampielezan-kevitra dia any amin'ny distrika Anamparafaravola sy ny distrika Ambatondrazaka amin'izao ireo birao mpiara-mitantana ny vovonana firaisan-kina izay ahitana ny filoha mpiara-mitantana ny filoha Marc Ravalomanana any an-toerana ihany koa Rivo Rakotovao sy Paraina Auguste ary Albon Rakoto Arsoa miatrika izay fampielezan-kevitra tao any amin'ireto distrika roa ireto izay. Ho an'ny distrika Ambatondrazaka moa dia ny kandida Fidèle Razarapiera no atolotry ny vovonana firaisan-kina ary ho an'ny distrika Anamparafaravola kosa dia ny kandida Solofery Rabekizana. Any an-toerana moa ny mpanao gazety Hasina Andriamalala sy Mathieu Prince hitatra izay vaovao izay fa rehefa voneto ny sary dia ho alefantsika ihany izay vaovao mahakasika ny fampielezan-kevitra any Anamparafaravola sy Ambatondrazaka izay. Fa eo amin'ny vaovao mahakasika ny politika avy hatrany no hanombohantsika ny fampahalalam-baovao. Mila fongorona hatramin'ny fakany ireo fanetry be ny firenena mpanao kolikoly sy mpanimba ny firenena eto Madagasikara hoy Fanirisoa Ernaivo. Mila mandray andraikitra ny fitsarana malagasy mahakasika ny raharaha mahavoasaringitra ny Romivos Andrianarsoa na dia efa namoaka didy mahakasika azy ary ny fitsarana any Britanika hoy hatrany ny Fanirisoa Ernaivo. Fanadiadiana ataony Njava Andriamaefa sy Andry Rakotomalala. Nivoaka omaly ny didy mahakasika ny raharaha Romivos Andrianarsoa sy Philippe Tabuteau. Voasazy 12 volana an-tranomaizina izany hoe hiatelo taona sy tapany Romira Andrianarsoa raha toka 17 volana ho an'ny Philippe Tabuteau rehefa nahazo faninantsazy hanoho izy avy hatrany ny aiky ny fiampangana azy. Mila mandray andraikitra manoloana ity raharaha ity ny fitsarana malagasy ho kosa i Fanirisoa Ernaivo. Raha ny zava-misy ainko atokony andraisana andraikitra ireo rehetra mpanao kolikoly izay mahazo vahana tamin'ity fitonana ity. Tsy Romi rery no mpanao kolikoly ao Madagasikara amin'io fitondrana io. Fa efa fomba fanao ny fitondrana nanomboka hatramin'ny 2009 aloha ny fantatro ny alohan'izay mety possible ary mety misy fa ny 2009 makaty dia tena ny rongatra izay tsy izy ny kolikoly ataon'ny fitondrana ary dia asaina mandoa écolage daholo izay olona te-hampiasa vola ao Madagasikara. Mandoa écolage manomboka eo amin'ilay atao hoe intermédiaire na facilitateur izay conseiller na olona izay mahitahita conseil occulte na conseil officiel na non officiel mahita investisseur dia makaloha izy ny anjarany dia mampanao contrat efa négocier izy hoe inona no omena an'le président na le ministre na le premier ministre dia rehefa tonga eo dia hoe efa vita ny resaka ataovy aransony dia omena amin'izay ny anazy. Zany rehetrarehetra zany efa tsy tratra sady tsisy manenjika feritreretintsika hoe aiza rery zareo any Londres ny anenjika andreny tsy tompoko izay tratra tany Londres izay idirana orinasa Britanika izay ihany no afaka enjehan'ny tribonaly any Londres fa ny ao amintsika. Manana andraikitra goavana ny fitsarana malagasy sy ny vahoaka amin'ny alalan'ny fitadiavana sy ny fanangonana ireo mpiroa famongorana ireo fanetry be ny firenena ireo. Kely sabetsaka ny saziny averiko foana mila mandray andraikitra ny firenena malagasy, mila mandray andraikitra ny malagasy ary mila mandray andraikitra ny fitsarana malagasy fa tsy metehitra fotsiny ihany amin'ny hoe zareo any Angleterre, zareo any Grande-Bretagne, zareo any France, zareo any CPI ihany no ka hiado atsika fa tsika kosa angina dia hitango lalitra eto fa matahotra figadrana. Ireo mpitsara tompoko tsy tokony hatahotra ary tokony mirahina fa amatonareo tsy mirahina, amatonareo matahotra na nareo complice na nareo tsisy lavana nareo fotsiny tsotro izao satria teo tsara tareo masony fitondrana dia tsy manao ny asanareo. Ary ny vahoaka malagasy izay miaina isan'andro an'io kolikoly io mitaraina aty amiko aty izahay nangalan'ny gouverneur iananina sao 10% dia mandoa maninona ny orinasa Drenfield tsy nandoa mihitsy fa nataon'izay azahoana ny proof rehetrarehetra hoe notakiana vola izy fa maninona antsika gasiny tsy manao an'izany fa kasitra ane mba azo le miniany dia aleo alohan'le 10%
de aleo a mitoroka ary ambadika ary tsy fantatra hoe izy tsika tsisy pirofo rehefa tsisy pirofo ny kolikoly de miala maina ohatry ny mandevina alika daholo a ny mpanao kolikoly raha tsy aivina fikasana anao kolikoly sy fitakiana vola mitentina arivo sy anala sy roa etsero sy anjara dimy isanjato amin'ny petrabola momba ny tetikasa fitrandrana nokasain'ny orinasa izay mifilda no nahavoasaringotra ity tale-kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika teo aloha ity misorona tamin'ny toerana vetrany ireo mivosy vao nivoaka ny vavao fa voasambotra tany Londra ny tenany momba io raharaha io niala ndraikitra vetrany haintsony teo anivo ny fiadidinan'ny repoblika ka nilaza fa tamin'ny anarany tenany manokana no nandehan'Andriamatoro mivosy Randrianarsoa tany Londra fa tsy tamina iraka ofisialy avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy fa mirongatra ny fivarotana antsokosoko ireo biby arovana indrindra rehefa vanim-potoana ny fifidiana tahaka izao hoy ny fivondrona ny firaisamoam-pirenena misy 770 sy ny vovonana COGEAA mitaky ny fandraisana fepetra entitra amin'ny fanatsarana sy ny fitantanana ary ny fiarovana ireo harem-pirenena ireo ny firaisamoam-pirenena 770 raha nanao fanambarana androany zavandray maefa sy andry rakoto malalatrany no mitatitra izay vavao izay mpanao politika no ao ambadiky ny fanondrana ireo harem-pirenena eto amintsika ho ny vovonan'ireo firaisamoam-pirenena miaro ny tontolo iainana eto Madagasikara mibaribary sy mahazo vahana izany rehefa akaiky ny fotoam-pifidianana tahaka izao ny zava-misy a misy tena mpanao politika tena mivelona mihitsy a amin'ny fandrobana ny arena voajanahary misy indray a manampy an'le olona manao an'le izy ary misy a tsy manao izy fa atson'le olona mpangalatra izy rehefa tratra izy de ny fampiaroaro eo de izay no manahirana amin'izy tika nefa araka ny voalaza teo a tokony hampandroso amin'ny Madagasikara ny fahaizantsika mitantana maharitra ny arena voajanahary eto amintsika zay moa zany amin'izao période mpifidianana zao de miteny mihitsy zay hoe aza mifidy an'ireny olona efa fantatsika ireny fa nandroba ny arena voajanahary teto Madagasikara ianarin'izay milatsaka dia aza ataony famotehana ny arena voajanahary ny azahoana vola fa voaozina hatramin'ny taranaka-reo ampim-pandrosoana ny firenena ny arena ananany Madagasikara raha nambara reto firaisamoam-pirenena ireto tsy tanteraka nefa izany no ny fanjakany ny kolikoly avoleta tsy ampiarina amin'ireo tratra mamoaka sy manao trafika ireo biby arovana sy ireo azo sarobidy eto amintsika ny lalàna sy ireo sazy mifanandrify amin'izany fampiarana ny lalàna eto amintsika io zao io tantarana Thaïlande io a afaka ray volana de tsisy marian'io tsony fa eo amin'ny lafin'ny fitsarana araka ny lazain'reto teo zany a no manahirana eto amin'ity firenena ity fantatritsika moa miresaka kolikoly zany avoaka amin'ny bianco sy ny transparency isataona fa tafidy tantely voalohany foana ny fitsarana ny fananantany sy ny force de l'ordre zany eto amintsika de tokony mba menatra ihany le fitsarana mba hanatsara ny sarany zany fa zahay ataon'ny tontolo iainana sy ny arena voajanahary de mahita foana fa na sazy maivana indrindra natao ary misy ary na tratran'ny flagrant délit ary de relaxer le olona ary misy tsy arahana mihitsy le izy na prescrit ho azy na sans suite le affaire rehefa avy eo akoatr'izay olana ihany koa ny tsy fampian'ny arabola sy ny arakolona amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ireo arena voajanahary ambany dia ambany ny teti-bolana natokana ho an'ny tontolo iainana tsy mahatratra raha isanjato akory tsika zao de mamonjy an'ity kopikopy isan-karazany ity cop 27 et 28 et 29 de mangataka hoe zoanay mahazo an'io 100 millions de dollars na compensation climatique io ekena le izy fa zoanao fa tsy tokony misitraka an'izany ianao raha tsy maneho finiavana lehibe ho an'ny tontolo iainana sy ny fiovan'ny tetrandro eto amin'ny firenenao fa tsy mangataka fotsy avy eo ary le vola raha ho avy eo indray de ampianaovaninona indray de lasa ohatran'ny hoe mahamenatra tsika malagasy zany zao raha mahamenatra amin'izao fotoana zao amin'le affaire rehetrarehetra tratra ny velany ireny raha vao mivoaka Madagasikara tsika de fa aya iny olona iny mpangalatra zany ny saritsika ny velany amin'izao fotoana zao de ny sosikevitra zay ataona izay zany hoe ny anankiray fampiarana ny lalàna fampiakarana n'izay hoe arifenitry ny sy ny entimanana ho an'ireo sy ny tontolo iainana ihany fa ireo izay misahana ny arena voajanahary de ny fanabiazana koa tokony atao mafy zay ngamba ho an'ny ankizy fa raha mpangalatra ny ray aman-drenonareo na tsika taranaka zany tokony mba mieritreritra ihany amin'ny fitsinjovana ny tontolo iainana sy ny arena voajanahary de ny medy moa zany mazava ho azy fa iny fa eo foana fa de iny voalaza iny fa de mahantra kely ny medy 1% ny budget tsy ny ohatran'izay hatramin'izay ary tsy mimedy ihany fa ny ministera misahana ny arena voajanahary eto amintsika nanotesy zany zay 0,6% ny minina zay an'ny mpampidibola be indrindra eto Madagasikara 0,2% mba hanjarany amin'ny loi de finance natao fananina ve zany hanamorana ny tsy fisian'ny aitondra ho an'ny arena voajanahary eto Madagasikara zay zany ny tianay arenina eto
ary kanefa dia samy mahafantatritsika rehetrarehetra fa mahantra kely daholotsika nefa ny tanyntsika dia manan-karena be tsy mila mangalatra dia mandroso ty Madagasikara ty fa sendra nyreto tsy valahara mpanao politika reto zany mpanao an'ity variboby ty sy tsy mitsinjo taranaka mihitsy no mahatonga antsika mahantra veloloatra zao. Milaza ny anaramaso akaiky ny toy ny raharaha mahakasika ireo sokatra sy varika tratra tany Thailande moa ireto firaisa amin'ny pirenena ireto. Mikasika izay vaovao mahakasika ny fiarovana ny tontolo iainana izay hatrany dia nampitandrina sy nanome hafatra mafonja ho ana kandida-mpanjakana iray sy ireo mpiray tsy kombakomba aminy izay mikasa hibodiny ampahantany eo amin'ny valan-javaboary arovana Omar Miza Andasbe, ny filohan'ny groupe d'études et recherche sur les primates de Madagascar, ny professeur Jona Ratsimbazafi Androany. Zavandre Mahefa sy Andry Rakotomalala Atrany. Kandida ny volomboasary iray no mitady hanapatra fahefana sy iboditsotra izao any ampahantany efa voafaritra ho toerana arovana ao amin'ny valan-javaboarin'ny Omar Miza Andasbe hoy professeur Jona Ratsimbazafi. Misy kandida izay mieritreritra fa arova amin'ny fanjakana izy kandida-mpanjakana izy amina faritra efa voaro ao Omar Miza sy efa aire protégé izay efa nananay statut permanent dia mbola misy olona miteny fa manana tany ao anatin'io faritra arovana io izy ary manina raha amin'izao fotoana kaiky fifidianana zao no mivoaka miteny an'izany fatatsika tsara mihitsy fa na dia kely azy le ala Omar Miza ao anatin'ny tandavanala ankenieny zamena dia anisan'ny modely amin'ny fitandrana mba tsara za tsy mandoka fotsiny hoe gerpa fa betsaka ny mbo mahavita an'izay asa mba tsara izay fa dia mitotona avy any olona tonga dia miteny hoe miala taniko ny ao anatin'ity valan-javaboary arovan'ity fa naniny ianao tsy mipotra teo ary alohany namaritana an'le faritra arovandreny nisy consultation niaraka tamin'ny fokon'olona teo ny solon-tena-mpanjakana dia zay olona nanana hoe faritra ny tanin'le olona ity dia nalana tao anatin'le faritra ny aire protégé fa ankehitriny izy efa voafaritra efa 4 taona zay voatonga izy miteny hoe taninay ity taniko moa izy dia miantso olona mitondra olona amin'ny tomobile mihorakora ananana video hoavy fotoana ahitanareo an'izany ho hitan'ny malagasy rehetra ho hitantsika rehetra fa izany ny zava-misy ao anatin'ny fotoam-pividianana satria mieritreritra fa hoe ao anatin'ny kandida izy dia arova mpitondra entitra sy nampitandrina ireo izay minianao amboletra sy anapatra fahefana amin'ny valan-javaboary arovana io noho izany ny filohan'ny ZERP ka za eto dia manafatra ary mampitandrina fa dia ifampitady etsika satria raha zavatra efa naminona tena maninona tsy fokon'olona ao amin'le faritra Omar Miza tsona hiteny hoe tsy mety ny zavatra natao fa olona any amin'ny faritra hafa nentiny tanterina amin'ny tomobile ka misy zany zavatra any tsara nafataratsika an'izany ary mino fa tsy any amin'ny faritra Omar Miza io ihany fa betsaka ny faritra mitady anao an'izany dia todika an'izay direct tompona ndraikitra ny faritra loatra mangoriny io tompoko dia faritra efa voaro ary mifanjakana na ny délégué ny gerpa hitantana io faritra io ka tsy tokony salasala itsontsika ao anatin'izany fa tonga dia raisiko ao anatin'ny complice raha ohatra ka mbola misalasala ao anatin'izany tongo bakivaky sady marary no mahamenatra izay no azo ilazana ny zava-misy eto amin'ny firenena hoy ihany professeur Jona Ratsimbazafi mahazo vahana loatra ny tambazotra mpanao ratsy eto Madagasikara hoy ny fanazavany ka manentana ny rehetra ifosy ijoro ny tenany mba hanangana ihany koa ny tambazotra ny mpanao tsara hamongorana ireo tambazotra ny mpanao ratsy ireo. Iditra amin'ny vaovao mahakasika ny fampielezan-kevitra kosa indray isika iady amin'ny tsirary ny ary andon-databatra ireo mpanatanteraka manoloana ny tsy fahombiazam-pitantanana no isan'ny vaindohan-drahalahy ny kandida Rina Randriamasinoro rehefa eny amin'ny antemetram-pirenena vahoaka limpandrosoana sy limpivoarana ny ao amin'ny boriboritany faefatra kanefa tsy mba nisy spirarahatra amin'izay hoetrany ny fanazavany raha niona tamin'ireo vahoaka ny boriboritany faefatra ity kandida laharana voalohany ao anatin'ny bileta tokana ity. Germaine Menjanary sy Manora Andriamalala no mitatitra izay vaovao izay.
ino isika mba hanavitra ny vahoaka malagasy sy ny firenena. Io ny votoatin-kevitra ny vohitra nandritra ny diabe izay nataony kandida mitondra ny larana voalohany eto amin'ny boriboritany faefatra Rinina Randriamasinoro. Niainga teto amin'ny ivitoerana Sonerany izany, namakivaky ny fokotany namotana, nandeha ny fanentanana madinidinika teny an-dalana mba ho fampafantarana ny vahoaka fa fanovana ny zava-misy iainan'ny malagasy amin'izao ity fifidianana atriana ity. Nitoetrany ny diabe ny azony tsena teto Anosibe, ny tomboandalana ny mpanarady izay endrika mampiseho fa betsaka no resy lahatra amin'ity kandida ity ny vahoaka ato amin'ny boriboritany faefatra. Miankina amin'ny tsirairay ny hoavin'ny vahoaka ankehitriny, azy ireo ny safidy amin'izao fa mazava ny tanjoko ny anova sy anatsara ny farom-piainan'ny tsirairay ka andoda tabatra manoloana ny tsirary ny mahazo ny malagasy hoy ny kandida mitondra ny larana voalohany amin'ny boriboritany faefatra ity. Betsaka izay fahorinana azo vahoaka malagasy zay. Tsisy tsy mikakaiky ny fahorinana mahazo atsika. Satria zanakitsika efa tsy mianatra tsony. Ny fahasalamana tsy mahatsabo tena tsony tsika fa maty azy. Zay zao nanao fizaha-pahasalamana maimai-poana, be dia be ny olona tena efa marary tsy mahesika tsony ao an-trano. Dia mba ahafahantsika manova an'izany rehetrarehetra zany dia miverina ny vahoaka zao ny fahefana. Ny amperatana ny vahoaka ny fahefana, nisafidy izay izay olona hitondra sy hitantana azy. Ka nisafidy zany zava-dehibe ny fifidianana ny 29 Mey io. Aokotsika hanao zava-dehibe ny fifidianana. Ny fifidianana ihany no ahafahantsika manova mpitondra sy manova ny fitantanana. Ka raha tsy mety aminao tsony zao fitondrany zao tongava ny vidy ny 29 Mey numero. Ny anaovana podro ny tanjona ho an'ny vorona firaisan-kina ao amin'ny boriboritany faefatra, kandida efa niady ho an'ny fahamarinana nijoro tamin'ny fampanjakana ny rariny ka tsy ampianarin-domano amin'ny ady ho an'ny tombontsom-bahoaka ny kandida Rinina Randriamasinoro. Tety Mahamasina no ny farana ny diabe nataon'izy ireo androany. Mila fanovana izahay ka vonina hiaraka amin'ny kandida atolotry ny vovonana firaisan-kina ho ireo mponina teny 67 hektara teny. Diso fanantenana tamin'izao fitondrana izao ary leo fampanantenana apokaty. Izany no reny nandritra ny fidina ifotony sy ny fanentanana nataony kandida ny vovonana firaisan-kina ho an'ny boriboritany voalohany Maître Yantra Rajaomanantsoa androany teny 67 hektara sy ny manodidina. Ndrava Andriamaefa sy Andry Rakotomalala no mitatitra izay vaovao izay. Mbola ho tanterina amintsika eto ihany moa izay vaovao mahakasika ny fampielezan-kevitra sy ny fidina ifotony nataony kandida Maître Yantra teny 67 hektara izay fa hivadika amin'ny fampielezan-kevitra nataony kandida ny vovonana firaisan-kina teny amin'ny boriboritany fahadimy indray kosa isika. Fokotany anisan'ny be mpifidy indrindra any amin'ny boriboritany fahadimy fokotany Soavimasoandro. Teny ihany koa no nanaovan'ny kandida firaisan-kina larana fahatelo fehitr'ara Lambozafimbololona sy Girivo fanentanana ho amin'ity androany ity. Nanamafy ireto kandida ireto fa mila harenina ny firenena ka ny fandatsaham-bato ho an'ny kandida ny firaisan-kina dia anisan'ny dingana lehibe atongavana amin'izay tanjona izay. Dia ho rahantsika ary ny fanadihadiana eo amin'ny Rinindra Tsariny ny aro-tanjona.
teny amin'ny fokotany Soavimasoandro ny fampitona tamin'ireo mpanohana sy ny tafa tamin'ny vahoaka ny boriboritany fadimy ny kandida larina fahatelo fetra Lambizafimbololona sy Girivo Randrianarsoa androany. Anisan'ny fokotany be mpifidy indrindra eny amin'ny boriboritany fadimy ity fokotany ny Soavimasoandro ity. Mila renina le firenena, mila verina le tantandalana. Tsy gadagadaina fotsiny sy samborina zao olona rehetra maneho hevitra sy mitsikera izao. Zay zany anisany afatra hoentinay volon'izay joriarana reo vahoaka toy ny efa nataonay fiarovana anareo, fiarovana ny tombotsoam-bahoaka, firesahana zavatra tsy mety. Itsika niverina amin'ny tantandalana, itsika miverina amin'izany hoe mafampandrosoana zany fidino numero firina numero. Anisan'ny arany antsojay sy ny fanagadrana nataon'izao fitondrana izao ity kandida ity nandritra ny hetsika fotsy no hitsahana tanteraka ny lalàna sy ny immunité parlementaire nananany. Ny fanarenany ireny rehetra ireny no anisan'ny antom-pijoroany firaisan-kina izay soloan'ity kandida ity tena eny amin'ny boriboritany fahadimy. Fa vita somatsara amin'izao fotoan'izao ny lalakely izay tena nahirana ny vahoaka teny amin'ny fokotany Ankazomanga ao amin'ny boriboritany fahaenina. Rehefa tsy nisy namaly ny fitaran'andreo mponina amin'ny tompon'andraikitra Isaotsikajiny dia noraisiny kandida avy amin'ny vovonana firaisan-kina Tojosoa Andriamampandry ny fanamboarana izay lalakely izay ka izao vita somatsara izao. Germaine Menjanary sy Taiziniana. Una fotaka mandrevo izay no niaritany retom-ponina eto Ankazomanga nandritra ny taona maro. Fijaliana rehefa tonga ny rotsakorany atreny am-potopeny rano ny fotaka mandrevo mangany fotsiny. Nasipanamboarana toy izao ity lalana mirefy iray kilometatra ity ankehitriny. Ny kandida osolom-bavambahoaka izay mitondra ny larana fahaenina ao amin'ny boriboritany fahaenina no angadina nanana sy vinahitana asa vita izao. Betsaka ny nampanantena fa Tojosoa ihany no navita azy ity hoy retom-ponina. Voalohany indrindra dia misaotra anareo vorilany eto tsy vitanay irery izy ity raha izay irery nanao ty rehefa nisy tony zavatra natao teto fa tsy tonga mitanjona izay nilana azy fa izay zao dia mahita maso satria tsy tianay le olona miteny hoe satria tsy hita amin'ny maso fa zao iarahantsika mahita fa izy no navita n'ity lalana ity isaorana azy era-po era-tsaina ny zavatra nataony député Tojosoa teto fa teto amin'ny tsimbony taty ambany tanànako moa filaza azy satria aty anaty rano izy ay ary mitsobodrano an-trany ambalahana rehefa tonga amin'ny fahavaratra fa zao moa ririnina ka fa mavita le zavatra dia isaorana amin'ny Tojosoa fa zavatra lehibe mihitsy ny zavatra vitany teto. Za moa tsy te hanonona anarana hoe raha tsy narabe fa betsaka ny olona lefa nikiasa anaony izy ity nefa tsisy navita. Manentana ny olona mba hanohana ny député Tojosoa numéro 6 fa izy no toanantsika hatramin'ny farany satria zao zava-bitany. Nanamafy ny kandida mitondra ny larana fahaenina eto Ambohimanarina ity fa asa antsitraponina tao noho ny fitarainany ireo vahoaka ireo. Atsika bary ambony vavahady fa izay ampanantenaina dia tsy maintsy tanteraina tokoa ary profita maso izao hoy ny fanazavany. Hitatsika moa zany fa dia afaliana sy fetanam-po zany no hita soritra eny amin'ny vahoaka ary hitatsika fa mitady fanovana ny vahoaka ary rehefa mandeha zay eny amin'ny lalakely nandritra izay tianao andray dia nitety fokotany maro fa dia tena hoe manantena ny vahoaka ny fanovana tena hita ny vahoaka fa hoe hifidy ny lalana fahaenina foana mirakorako ny vahoaka dia hoe député Tojosoa Andriamampandry sy ny mpiara-miasa aminy no ny afaka niaro anay nanasoa anay navita zavatra teto aminay dia hitatsika zany fa hitatsika teo zao fa petabenany amin'ny andaniny atoko KTGV aza dia petabe ny mpitarika isa-pokotany efa niova ka nanohana anay zany amin'izao fotoana zao ka zany no ilazana fa hopodroa Ambohimanarina amin'ity ary hitatsika amin'izany fa tsy vitany hoe solo tena mivoaka fotsiny ny tenanay na nanao lalàna ihany na ihany koa nanaramason'ny mpanatanteraka fa dia zao foto-drafitra asa hitatsika androany zao dia itelo metona ny lalakely vita teto Ambohimanarina. Ny voalohany dia teny Iao Ambohimitsinjo izay mampitohy ena tsararay zany nampikaikika ny vahoaka tokony commune urbaine Antananarivo nanao an'izay nisy raha matody délégué au maire atao tsisy ninona vitany nefa
candidat izy amin'izao a dia ny tenanay zany nanao an'izay a faly ny mponina ary eo koa zany a ty lalana akazomangy ty hitatsika efa onaona tao fotaka nijaly ny mponina ty nga raha iva-toerana le olona dia nitsirina rahina asan'ny commune de Bellatananarivo zany a asan'ny fanjakana dia androa zany a fanokana anazy vola paosy mamaimpona no anaovana azy zany a hitatsika fa vita tsara tarehy zany a 1 kilometra mahery eo no vita zany a ary hitatsika fa faly ny mponina be da be teo mifolaka be da be teo no nianjera dia zao zany dia fifaliana ho an'ny vahoaka ny nakazomanga zany a no navitanana zany a faly daholo ny mponina mioraka ny olona ary hitatsika reo vahoaka maro be zay ao an-damoson'ireo a maneho izay afaliana ary maneho a ny fankasitrahana ao anatin'izay ankoatra ity lalana eto ankazomanga ity dia nanomboka andro ihany koa ny fanamboarana ity lalankely mirefy 900 metatra ity lalana izay mampifandray anambohy mitsinjo sy antsara ray feany dia be ny zava-bita na mifododrafitra azy io na ohatrany lalankely io na mipopy io na bassin io isa-pokotany io a io ihany koa ny tatsaha hainareo fa za rery ny député eto Madagasikara na teto Afrika no nijoboka tambary sy manala-tsikafona hatraty amin'ny tendakely tsisy mavita an'izany raha sy député mpitody-soa zany tiavan'ireo vahoaka na miara mikasokasoka ny vahoaka eo ihany koa ny fanabeazana kory mamaimpona dia misy isa taona dia nanomboka omaly zao dia misokatra indray a ny kory mamaimpona ho an'ny zanakam-bomanarina rehetrarehetra na CP io na BPC io na baccalauréat zany io a dia mamaimpona na ny polycope io a dia mamaimpona eo ihany koa a ho avy ny rinity efa tonga amin'ny volana ambony dia mametoky any voaka nambomanarina indray fa salamy nisa taona dia izy indray ny didipotra fao be zay misy Amanarivo nisa taona mamaimpona koa zany hoan'ny zanakam-bomanarina rehetrarehetra tsy vao izao no nanao asa sosialy ho fanampina ny mponina tahaka izao ny kandidat Todosoa Andriamampandry efa niasa ary mbola hiasa ho an'ny vahoaka hoy ny fanazavany fa efa voninao ihany koa moa ny satra mahakasika ny fanentanana sy ny fidinana ifotony nataony candidat ny vovonana firaisan-kina boriboritany voalohany maître Yantra Razafy-Manantsoa androany ka izay aloha ny fanadihadiana mahakasika izay no ndeha hoarantsika Madagasikara pandazanao teto jiaby teraka zanekanao atsika leroa tsy madinolala tsy miaraka anitsika borobolo babe andro fa efatry ny fampelezan-kevitra teny 67 hectara sy ny manodidina no nanaova ny candidat ny firaisan-kina laharana fadimy ao amin'ny boriboritany voalohany Yantra Razafy-Manantsoa asireo prélista amin'ny fanentanana sy fampelezan-kevitra androany fandresian-dahatra ireo olom-pirenena no natao fokotany maromaro ihany koa no voatsidika narahana diabe namakivaky ny tanàna mila manova izao fanantrana lalina sy fitondrana jado na tsy mahavita azy izao isika hoy maître Yantra Razafy-Manantsoa candidat ny firaisan-kina ao amin'ny boriboritany voalohany tsy nisy firenena potika ohatra zao raha tsy amireto mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao reo marina zany sa tsy marina mpandainga mpamitaka mpilaza pompo tsy manatanteraka ny zavatra nampanantenainy mpandromba ny arem-pirenena mpampahatra vahoaka mpanabady vahoaka zany no mila hovaina mba hipakaty amintsika ny zavatra tena tadiavintsika dia zao mila midina vidim-piainana mbola tsy izy vary lafo ohatran'izao mbola tsy nihinana vary lafo ohatran'izao amin'ny malagasy noho ny tsy fahaiza mitantana ataon'ireo mpitondra fanjakanareo ny solombavam-bahoaka no manolotra prime ministre dia nidikan'izany rehefa solombavam-bahoaka mpanangatanana fotsiny rehefa solombavam-panjakana fa tsy solombavam-bahoaka dia lasa olona mpanangatanana fotsiny ny antemera-pirenena manaiky fotsiny zay ataon'le gouvernemanta sy le filoha-pirenena vazaha io ka mila hovaitsika rehetrarehetra zany sa tsy mila hovaitsika ka rehefa lovan'izany tsika dia mila mifidy ny candidat arotsaky ny vondrona firaisan-kina dia eto boriboritany voalohany a laharana fafiry dia iza viditsika maître Yantra fa olana ialana amin'izao fijaliana ihany ny malagasy izao ny candidat ny firaisan-kina hoy ihany maître Yantra Razafy-Manantsoa mila mandray andraikitra ny tsiraray amin'io androm-pifidianana io tsy vita ny mandatsabato ihany afa mila mailo ary miaratra amin'ny farany safidy izay mety ahodikodiny sasany ohatra ty le bulletin unika hoentsika mifidy rehefa tonga ny fitondram-polo volana may a ohatra ty mihitsy ny abeany hitanareo io
larana fadimitsika avy aty ambanitsika zany faharoa eo alohan'ny farany dia avalina ohatr' zao ny bulletin le misy faritra kely maintimainty igny aforitra kely fotsiny dia avalina anankiroa dia mila mahita sonian'le tompon'andraikitra amin'ny bureau de vote anankiroa isika ato dia ny membre anankiroa ny membre bureau de vote hitatsika amin'ny sonia anankiroa rehefa tsy mahita ny efatry ohatry ty misy sonian'le membre bureau de vote anankiroa ny bulletin unique dia fopla ny anaran'izay tsy izy ny anaran'izay dia mailo isika rehetra indrindra fa ny délégué de vote membre bureau de vote fa any no fanaovan'ny zareo fangalaram-bato miady miala bato isika miambina ny vato isika manomboka amin'ny enina maraina zay mifidy dia miambina ny vato tsika rehefa tonga ny fotoana fanisana vato fa ireo olona reo tsy azo vato raha tsy angalatra. Nitohatra tian'ny elakelan-trano rehetra taty ny fanentanana ny olona ifidina ataon'ny kandida ny firaisan-kina teto amin'ny boriboritany voalohany. Nandritra izany no nahatsapana fa leo ny fampanantenana pokatiny ataon'izao fitondrana izao ireo olona any ambany tanàna ka vonona ny aradia amin'ny firaisan-kina. Eo le fanantenana pokaty zay makasitsaka maître Yann numéro 5 nanamafy maître Yann Razafy Manatsoa fa noho ny tolona efa natao hatramin'izay ary joratra ny solovava ny vahoaka indrindra amin'izao fitondrana mampahatra vahoaka izao. Fananao fanambarana kosa androany avy amin'ny antoko zagasy ao amin'ny boriboritany faharoa fanohana ny kandida atolotry ny vovonana firaisan-kina ao amin'ity boriboritany ity. No mafisin'izy ireo nandritra izany fa io kandida tohanana io ihany no antokana afaka hitondra ny etaetam-bahoaka marina eny anivon'ny antemera-pirenena. Fanadiadiana ataon'ny Germaine Menjanary sy Tairiniana. Resy lahatra tanteraka ny antoko zagasy izay isan'ny antoko-panao asa sosialy eo anivon'ny boriboritany faharoa. Fa tsy misy afa-tsy ny kandida atolotry ny firaisan-kina mitondra larana voalohany Stanislas Randrianasoa na i Rastany Reviany no afaka hitondra ny tena etaetam-bahoaka eny anivon'ny antenimera-pirenena. Ity kandida ity ihany koa no any manana tanjona mazava tohananay tsy misy fepetra ny kandida atolotry ny firaisan-kina hoy ny fanazavan'izy ireo androany. Amin'ny anaran'ny firaisan-kina boriboritany faharoa amin'ny anaran'ny fikambanana zagasy dia maranay etoana Oretany, Orendanitra, fa manohana tsy misy fepetra, tsy misy tambo, tsy misy takalo ny kandida Rastany Williamson. Izay any lisitra tokana avy amin'ny fanoherana eto amin'ny boriboritany faharoa. Ny vahoaka tsy maintsy mandresy. Manohana izany dia mitaonantsika eo pirenena rehetra mpifidy mahatsiaro-tena fa tsy rariny intsony ny zavatra ampiainana antsika sy tsy misy fanantenana raha izao zava-misy zao amin'ny taranaka. Atambaro ny ero tongava hifidy ny lisitra firaisan-kina laharana voalohany ao amin'ny bulletin tokana amin'ny fahasivy amby roapolo ny volana May ho avy zao. Anatofoanao fa tsy makasitraka ny zavatra ampiainana antsika isika eto boriboritany faharoa. Tongava maro fotoana izao anehoantsika amin'ny firaisampontsika andesy amin'ny tsirariny sy ny tsingaazoneny satria ny firaisan-kina tokoa no he. Mazava ny toromarika ho an'ity antoko ity manomboka eto dia ny anao podro ho an'ireto kandida atolotry ny vondrona politika firaisan-kina eto amin'ny boriboritany faharoa ireto. Fa teny amin'ny commune Ambohimanambola kosa no nanaovana fampelezan-kevitra ny kandida ao an'ny vovonana firaisan-kina ao an-distrika Navaradrano androany. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa kandida voninkiasa ao an'ny vahoaka izy ireo ka tanjona ny ampandrosoana Navaradrano sy ny mponina ao aminy. Germaine Menjanary sy Manora Andriamalala no mitatra izay vaovao izay. Be ny tanàna izay ary ny fanosina tamin'ny vahoaka ka mahatsapa sy mahafantatra ny marary anareo vahoaka hoy ireo kandida ny firaisan-kina eto Avaradrano. Tsapa fa tsy vita amin'ny andraikitra mahabe ny tanàna fotsiny ny asa fampandrosoana indrindra fa ny tena famahana ny olam-bahoaka ka antony nanolorana tena anao lalàna mba ahafahana mitondra ny fanatsarana bebe kokoa eo amin'ny fiainam-bahoaka hoy ny kandida avotry ny aina Andriamosa tamin'ireo vahoaka teto Alasora androany. Be ny tanàna zay efatra amin'ny rahalahy reo
nalala tsara ny fitantanana tanàna fa andao mba hanao lalàna indray ary ny ray loha ny ray hevitra ihany koa hiditra eo amin'ny anteny miaram-pirenena dia hisorana anareo amin'ny fanohanana aloha tsy misy fepetra sady tsy voavidy vola tsy tambazana vola tsy tambazana kiveta orange tsy tambazana zezika aty amin'le faritra anankiray atsy fa tena vokatry ny fo noho izany fantatray tsapanay fa mila fiovany ty fireneny ty a aza manay anareo fa hitondra fanovana eto amin'ny firenena isika ary ny tanjona dia nijadona tsy maintsy asorona ny firenena tsy maintsy ampandrosoana ka tsy ireo olona reo ny andrasana ampandroso fa ohatra ny nampandroso commune ihany ny ampandrosotsika amin'ity firenena ty nareo zao mahita olona mitomany mihitsy le olona tary teny hoe aloha anao be ny tanàna ihany mantsy amin'ny honorable Djiby miantsoantso izy rehefa nandalo nanao veloma any amin'ny anteny miaram-pirenena andrekina ny firenena zay ataovy an-tsaina ary any manova zavatra betsaka eto amin'ny tany sy ny firenena ary efa nanao zavatra teto amin'ity faritra ity monsieur Djiby aza manahy anareo lasora fa mbola anao bebe kokoa izy fa aza manahy anareo. Nanamafy kosa ny lisitra faharoa fa anampibetsaka amin'ny ezaka efa natao sy ny asa fampandrosoana teo anivon'ny komina sy ny fiainan'ireo mponina ao Avaradrano ny fanaovana sy fametrahana lalàna mifanaraka amin'ny filàn'ny vahoaka ao Avaradrano. Vahoakana Avaradrano afaka mivelona miaina manana ny asa fivelomana sahaza azy no ilaina ho hiatrany ny fanazavana. Ny olona izay mifaninana amintsika dia misy milaza azy ho tima fa iza ny tena tima? Iza ny tena tima? Aiza daholo ny zanakitady? Aiza daholo ny zanakitady? Isika dia manaraka ny rafitra ary tsika ihany koa dia manaraka ihany koa ny toromarika ny filoha ary ho atsika Tomatsinjo izay mare aby amin'ny tanàna ny commune Lasoro. Tsy faralahan'olona akory ty tanàna ity fa tsy maintsy mitohy ihany koa fampandrosoana na député ary Jimmy dia mitondra fampandrosoana manasoa Avaradrano. Makatsitaka atsika rehetrarehetra numéro firy. Tsara ny manamarika fa nisy ny diabe niainga teto Alasoro ny azo anambohy manambola nanaovana fanentanana sy fampahafantarana ny vahoaka fa izy ireo no kandida atolotry ny firaisan-kina vonina hiasa ampandroso ary anatsara ny kandida atolotry ny firaisan-kina ho hiatrany ny fanazavana. Fa nisany vy napetraky ny vovonana firaisan-kina ny hoe Madagasikara ho an'ny Malagasy ka mba hisitraka ny tombontsoa azo avy amin'ireo harena marobe misy eto ny Malagasy tsirairay. Tsy izany nefa ny zava-misy amin'izao. Anovy izany indrindra no antom-pijoroana sy antom-pisiany vovonana firaisan-kina anala Madagasikara anatin'ny fahalavona amerina ny fiandrianam-pirenena sy ny tany-tandalàna ho an'ny Malagasy. Indray ho arantsika ny fanadihadiana mahakasika ny fampielezan-kevitra nataon'ny kandida vovonana firaisan-kina any Fianarantsoa eo amin'ny Rindran-tsariny ny aro-tanjona. Tanjona ho an'ny vovonana firaisan-kina amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao ny azo maro anisy eny anivon'ny anteny miram-pirenena. Manana renara-boajanahary maro isika saingy vitsy ireo misitraka ny tombontsoa azo avy amin'izany manjaka ny gaboraraka sy ny tsy fanaran-dalàna. Anovana izany indrindra no hijoroany ny vovonana firaisan-kina. Ny fifidianana ireo solombavam-bahoaka rotsaka ity vovonana ity dia anisan'ny dingana iray atongavana amin'izany. Nanamafy izay vinona ny vovonana firaisan-kina izay ny kandida ny firaisan-kina larana faefatra ny Fianarantsoa izay tarihany Dr Brito Tsilefnirina. Magnana vina manokana ny vovonana firaisan-kina dia mametraka leo Madagasikara ny Malagasy mafehtely betsaka eo Madagasikara ny Malagasy izany hoe le nationalisation macroéconomique dia hoe zahana hapetraka ihany. Nisy tolona tokony hatao ho an'ny isam-batan'olona hafahana mamerina ny hasiny maholona hanomezana lanja ny Malagasy sakanavaka sa tompontrano mpondy sa tompony mankatakatony eto amin'ny firenena fa tena hahatsapa amin'izy hoe Malagasy aho ary faly amin'izay maha Malagasy azay dia zay no tenenana hoe Madagasikara ho an'ny Malagasy. Tafiditra ao anatin'ny fandaram-potoana ny Dr Brito Tsilefnirina sy Dr Elize Zanabahoaka prelisitra aminy sy any fanaovana didipotra fa ho be sy mamempona ireo zanaky ny Fianarantsoa. Ireto kandida ny firaisan-kina ireto izay anisan'ny nanao didipotra mamempona izany voalohany sy atany amin'ny taona 3 zaza manodidina ny 5 sy 1 alina no efa nisitraka izany. Io ilay laharana faefatra kandida ny firaisan-kina ao agnatin'ny bulletin tokana dia miteny zany zahay hoe
izay amin'ny androandroany ity dia mbola mamita an'ity amin'ny sarany valoaliny ariary raha alovolo nefa omenay maimay-poagna raha atao valy zany tadidio fa valy agnamin'ny 10 kapoaka hisy olona na kandida hoe hanomeny zany asika valy 10 kapoaka amin'izao andro sarotra ohatran'izao nefa nataonao ny maimay-poagna ny asa asika rehetra agnatokantrano any aza misalasala zay mitovy fomba fijery mitovy vina aminay dia tongava amin'ny fahasiam-boapolo ny volana me azakamo fa tena tongava amin'ny fidy solombavam-bahoaka mpanao lalàna azahoana manova izao zava-misy izao izahay ho ireto kandida ny firaisan-kina ny fianarantsoa ireto anisan'ireo tokony hojerena voalohany ho hiatrany izy ireo ny politika mpanjakana mahakasika ny fanabeazana sy ny fampandrosoana laharany hafaharoa ao anatin'ny bileta tokana no misy ny kandida lohalisitra ny vovonana firaisan-kina ao an-distrika n'Ambatondrazaka Fidèle Razarapiera. Laharany hafaharoa kosa i Marie Jean Baptiste na dia teo aza ny Ramatahora nataony mpitandro filaminana tao Andrenivohitra Antsianaka dia tsy nasakana ny vahoaka efa vonona anatrika ny fampelezan-kevitra ataony vovonana firaisan-kina tany an-toerana izany. Any an-toerana moa Yasina Djemalala sy Mathieu Princy mampiainy izay vaovao izay. Tsy nampiamatra ny vahoaka n'Ambatondrazaka resy lahatra tanteraka amin'ny firaisan-kina ny Ramatahora nataony ny mpitandro ny filaminana nobanan'izy ireo avokoa mantsy ny sampanana niditra atao amin'ny espace laza vokany voatery nandeha an-tongotra ireo filohana antoko mandrafitra ny firaisan-kina sy ireo vahoaka antsena azy ireo. Tsy nisy nahasakana ny herim-pona nanany vahoaka sy ireo mpitarika ireo antoko ka tafiditra soma tsara tao anatin'ny espace laza toerana nanaovana ny hetsika ihany koa izy ireo. Taoriny vavaka nanomboka ny fandraisam-pitenenana na itsy tsy nitsitsy fitenenana ny filohany antoko politika madio Andriamato Albon Rakotoarisoa raha nanome afatra ny mpitondra manoloana ny tsy fahombiazana ara-pitantanana. Nisy fitaka be vava teto fa nisy kandidat teto filoham-pirenena malagasy kanefa tsy nizaka ny zom-pirenena malagasy. Asiorakoraka be aloha za zavatra zany teboka voaloha zay tsy eketsika zany rehefa nitondra zay adihevitra zay sika tao anatin'ny haino manjery dia aika fitondram-panjakana tsy mazaka adihevitra asio tabataba be aloha zay fitondram-panjakana tsy misy demokrasia rehefa tsy mety amintsika zany fidio numéro 2 rangahy tao Ambatondrazaka. Inona foto-tsakafo malagasy tena mafy tsara fa tsy haiko inona foto-tsakafo malagasy aiza mifaritra mpamboly vary atia loatra Ambatondrazaka ny renivohitra faritra loatra ka zao ny enany teniko fanaovana tsinitsinina faritra ny vitsika ny atao zao fitondram-panjakana zao ny antony dia zao afaka roa taona ho voavokatra ny vary tsy hainao rangale mamboly vary rehefa tsy hainao foto-tsakafo malagasy izany ve dia atenaitsika mpandroso an'ity firenena ity zao samy nosorany reny menaka tsy misy mifampatahotra samy zanaky mipanefy tsy mifampidera taimby fantatry fa manarama zao tsika izy ireo io miteny amin'ny caméra io rehefa tsy hainao le fambolem-bary dia milara angamba tsy mamely raha vity io RN 44 io nandray anjara betsaka tamin'izany ranga député Fidèle raha tsy tabataba ampanoatra tsy vita io fa mbola tsy vita mbola misy 20 kilometatra mandrapatonga any Votraivo azo tabataba be ny RN 44 mbola tsy vita aloha tsy misy afa-tsy Fidèle Razarapiera sy ny maire Jean Baptiste no kandida ny firaisan-kina ao Ambatondrazaka ary tsy manohana afa-tsy izy ireo antoko 5 ao anatin'ny vovonana firaisan-kina hoy solitena ny cité ny Randriana Zoniaiko. Ny antony joroana eto dia avy ao amin'ny prositeny anentana antsika ekipa amin'ny prositeny satria misy fifidianana amin'ny 29 May ho avy zao. Manentana antsika prositeny anohana firaisan-kina fa tsika tsy manana kandida ho tohanana ratsy delina kely. Ao zay numéro 4 ao zay ary manentana antsika amin'ny 29 May androtsaka amin'ny vatony delina kely numéro 2 ary teo izy lany manda nisy indroa izy teo sesisesy ndray mandeha tsisy namana izy teo fa lany mitsaka miaraka aminay
podroa zay nakatanay avy aty amporositeny. Mahagaga ny fihetsiky ny mpitandro filaminana teto Ambatondrazaka androany ho kosa iparana Auguste fantaniana mampieritreritra ny napetrany manoloana izany. Iaho da gaga teo mahita an'io maramila marobe ao io. Efa resy dahalo ambanivohitry ve? Efa resy mpanao kidnapping da navangongo eto daholo amin'ny maramila e polisy e gendarme satria andalo eo ny firaisakina. Sy fahaizana mitantana daholo zany rehetrarehetra zany ka sara sika magnova fagnovasika nan'io de sy mesy fifidanasika candidat ny firaisakina ihany. Io moko i candidat sika an'io e redoublant moko ame fianarana e marasy redoublant fe redoublant ame député na gne triplant ohatra ny député io Rebeka zany igny sara igny iaka de de efa alasika an'io de mitongava nareo mandasa bato ary mifidy candidat numéro 2. Io zany misy karazany mako député. Misy zany le manao hoe oui monsieur le président. Oui monsieur le président. Izao ino zavatry nataony teo. Tonga de nampangalana asoro razana Masoa Christine. Sy asorony député, sy asorony présidente l'assemblée. Amizay sy mahazo ny teny sony zany député. Ny député voafidy am'io député Pazakany io iry maro moa sa iry be io de sy teny io sazy iteny io amin'ny assemblée ao. Raha izy miteny tonga de asorony. Ka ino mifidanasika député na sy teny na ho asorony. De leo de efa mifidy an'le olo maafaka mitondra metaetasika de ny candidat numéro 2 eto Ambatondrazaka. Ankoatra ny Tsodrano nomeny Rive Rakoto vao any Fidèle Razara-Pierre sy ireo praministra aminy dia laza ny tenany fa mahamenatra ny fihetsiky Andry Rajoelina manoloana ny fahavitany lalam-pirenena fa 470. Ty mba tsiaritsaritra kely fa zany mpitondra fanjakana zany de olona tsy atao avandy foana na de mpanao politika ary ho fanajana ny olona teo alohanao fa tsy hanao rery ty fireneny ty. Ka isak'izay miteny de mbola tsy nisy ohatry zao mihitsy indrany tsy nisy. Ay mo fa zao mba hitsinay fa voalaza teo. Raha ohatra zao narodan'ny zalaho afa tsy hoe narodan'ny vahoaka président Ravalomanana tamy miatsiny fa lasa manetsiketsika fo malahelo tamy 7 sy 2 arivo de nakaizy Madagasikara. De zao ty fotsiny mba ohatra amenanareo satria ny marina tsy maty andro firenetsika tsy voateraka nomaly. Raha miresaka reny 44 sika aza diny tsara nanomboka azy président Ravalomanana avy eo Moramanga atreo Marivoay tsy marina zany ka maninona tsy teneniny zay edy le raha tsy manjary zay le lazaiko teo hoe ny olon-dehibe zany satria olon-dehibe no mitondra firenena tsy mivelona ao anatin'ny lainginy. Faharoa reny 44 rehefa afaka le jalitsika tamilay teteza mitatra be iny de natao fidadiavam-bola tamy fitondrana nga Erajonra Mampianina. Hitanao ohatra n'olona andeha bazary zay inona anao tao loka aiza vola ividianana azy tapitra izy iny satria tsy moramora manao an'io. Hitany lalam-bola tokony nanomboka tamy 20 arivo ny fanamboarana ny lalana. Nisy mono korotana zay natao de nanomboka tamy 20 arivo. Inona kay mamenatra miteny an'izany? Lasa ambany sa lasa ambony ianao raha miteny hoe fitohizan-draharaha mpanjakana no atao eto ary tombontsoan'ny vahoaka malagasy. Tehaka atsika ho an'ny lalantsika vita io. Ara verindray mandeha ho an'ny tsy malala.
eny 44 tsy mijanona vodialy edy e atrany vohitra zany a zany nampatarana io ay le lalantsika eo fa oay tsy manjary efa mahampy zay re olona ary manomboka amin'ny fividianana député io no androvatsika an'izany afahatsika mitondra fampandrosoana mitondra fitantanana hafa mifatoka any amin'ny vahoaka mifatoka any amin'ny tombotsoa firenena ka tsy rano indraiky nareo député zaho tsy matao maso mena io tsy voavidy vola io raha vola ny vidin'io efa nampangininy azedy radio fa sanandro wara fa miteny marina izy de zany tsy nisalasalanay tsy nisalasalany antokotibba nanolotra azy rahatiny firaisakina hoe ahoana ianareo atao firaisakina fa ambatona zaka de député fidèle anay ozay hoe oa 1000%. Maro ny asa vita amin'ny mahasolom-bafam-bahoaka azy hoy Fidèle Razarapierre. Raha tsy nisy ny kiana sy ny fisintomana lakolosy izay nataony dia hokobaka ambava tahaka ny fanaony no nataony ny fanjakana tamin'ny vahoaka n'Ambatondrazaka. Fa iranona Ambatondrazaka io watawata zany any matawata rapitso herinandro ray volana heritaona roa taona tapitra fa mandalina raiky lahy io mbola miraiky amby folo alina foana ny rano aminahy vao mandeha freman'olona tsy bebe zany angana jany tamin'iny tanonao manalevany any jiry de mba rano zany nampijaly antsika amizao ndray koa wata de voatongany amin'ny telo marana ka zay oletsy anakory ny fomaraina mirabaraba tiny any am zaza ndeha hianatra anao examen tsisy jiro de inona mba vaolany jiro kapoka jirona koa iny rezarana aminareo wa tsy hain'le ngaty mihitsy any raha mampijaly olona freman'olona tsy beben zany anga amin'ny telo maraina ihany le jiro ny tapaky de alay aloha atao le fampitahana fa sady le zay rehefa tsika koa zany nefa tena nareo koa ne zany de ikritika foany za tsy mikritika be fatany président Marc Ravalomanana iny efa président tamin'ny andro président Marc Ravalomanana zany jirama zany tsy maty antoka ny vola odiny jirama au fonctionnement 200 milliards d'ariary raha manana chiffre metra zay nareo teny aloha masamitsangana miady avitra aminareo zao ny vola azony jirama tamin'ny andro président Marc Ravalomanana 64 milliards d'ariary 64 milliards d'ariary 320 milliards FM zay zany zay a ny vola matiny jirama ao mipirinao tonga amizay nienjany vo mafy mihitsy zany anona anazy iny tonga amizay nienjany le volana lay nampidiriny président Marc Ravalomanana rehetrarehetra iny nikatsamondo katsam nihidina trany moins 600 milliards d'ariary orga ty sany bananakory narety de niany izy milaza manana vaolana amin'ny jirama langanolona zany ny vaolana amin'ny jirama dia mifidy ny candidat amin'ny firaisakina de anjaratsika indray mifanjakana rehefa azika amin'ny fanjakana ny teknika am'le ray aman-drenitsika aty président Marc Ravalomanana miarina zany jirama zany ry aty za mba te hita jiro mandeha 7 ora amin'ny 7 eto Ambatondrazaka vaolana zany de zay omeko zay hoe mifidy nisy olo-mambavoaka ny firaisakina nisy olo-mambavoaka de tsy hainjareo avy ny asany ny asan'ny olo-mambavoaka telo voalohany sofina miaina faharoa maso mijery fahatelo voila arinareo maya zay ny asan'ny olo-mambavoaka raha misy manontany tsy akoatran'izay aloha ny tena primordial hoe tsy maintsy ianao ny sofina miaina ny fahorim-bahoaka ianao maso mijery an'izany hoe aiza le problème
ianao amin'izay no mitondra an'izany any amin'ny lapa-panjakana any Tsimba Zaza hoe ye jere le raha ry aminay ry nidedadedaka taminah teo hoe anamboatra manainga zipo ay mahazo anao ny ano zany mendry anazy idedaka anamboatra raha raiky amintsika ty ray naovako anazy fa tsy safirotsony izy vo nidedadedaka hoe za anamboatra manainga zipo a nday tsika amy selfie voatara fotsy le fotoana ary nga tsy amboarina ty manainga ziponay ty tapahana ny lara-pirenena fahadimy any RN5 makany Fenerivo any am'zare zipo atsika reto koa tsy maninona zany tsy namboarina tany nienjena malaky manainga zipo satria ninona no ataoatatsika diedadedaka koa ndre mandeha koa amboaritsika koa ty terrain ty avy koa za aminay vita amy Saint Valentin ay 14 février zanao tadidiko zany daja nanaovako Saint Valentin tamy selfie tao koa be namboarina miarainy 44 fa tsy tineniko ala idedaka ndre mandeha koa namboatra zao ty Padre Zaka damo koa anao zay ny asan'ny solombavam-bahoaka tsy hainjare zany ny hainjare natao solombavam-bahoaka dia miaro sezanjareo azafady anaovako azafady mihitsy fa ny atsika dia maso mijery sofina miaino vava miresaka fa tsy vava mihinana namarana ny fitenenana ny filoam-piaramitantana ny Firaisakina Marika Ravalomanana tao anatin'ny ikam-pifaliana no nandraisany vahoaka Nambatondrazaka azy. Ankoatra ny fampahafantarana ny tena asany député dia nanafatra ny vahoaka Nambatondrazaka ny filoha Marika Ravalomanana ho tonga ifidy any Fidèle Razarapiera sy ireo prelesitra aminy. Nanafatra ihany koa ny tenany ireo mpitandro filaminana sy ireo mpamehy baiko. Zay olona tsy manara-dalàna rehetra aoko saziny zay ny teniko tamin'ny latsanainy dia efa misy samy mananina tsara mbola ilaza indray azy ao amin'ny rapport io satria nisy nakasara an'ireo e hatramin'ny nanombohan'izay a da tomboka atao beorelika tsisy mihitsy na maramila ray ara na zandary ray ara na polisy ray ara fa ty io tsy mahay mipetraka io ary dia milaza aminareo fa tsy baika avy any ambony any io eo atenatenaneo ihany io dia nareo za tsy malala hoe izy name baiko azy ny mame baiko fa miteny aho hoe tsy mety io ataonareo io a fa tsy zao ny fanarahana fa mifanarahana dia hoe leo aloha eo ny safidiny tsara avoaka malagasy a ka hay safidy zay tia nitondra azy na aty amin'ny districtara kanefa nareo ihany zao a manao zao fihetsiky zao zay nareo mirodorodo velona ohatra ninona mpangalatra ny mpanao kidrapinina tsy ataonareo ninina fa ny olona ty no ataonareo ohatran'io na dia natao ara ny tsy teny hoe mba endry reto ny farany marina loza dia milaza aminareo izahay fa izay nye tena netry ny anova e ary tsy eto ihany ny fomba nivanay azy dia zao efa nahita ny tsy nety izahay ary mivilana amin'ny tantananareo dia tsy avelana hitondra ity fireneny ity rery ianareo fa ho avy zay amin'ny angatsy ny arina fahaizanay matoa zay miteny aminareo mahalala mahay mahavita mahalala izahay a fa avy amin'ny mpanao lalàna miteny teo a ny député ozy izy mizatra telo izy ny asan'ny député raha ny tena izy ny asan'ny député official dia zao manao ny teti-bolam-panjakana ampandanana ny firenena izy mamolavola ny teti-bolam-panjakana hoe zao vola ilaina tia volazotsika eto Madagasikara rianga atatsika ny partenaire reto a jerevatsika amin'ireny fanampiana etsero reny ray zay faharoa izy koa mamolavola ny lalàna efa mahita izy hoe misy tsy mety aty Ambatondrazaka tokony hovaitsika ny lalàna dia manao teti-bola izy manao projet de loi izy dia entiny amin'ny assemblée dia laniny rehefa mety ary fahatery farany tena asan'ny député zay mahasolom-bava-bahoaka azy a dia mijery zay mahasolo vahoaka rehetra amin'ny lafiny rehetra telo ihany zany zay raha misy tsy mandeha dia député foana ny hita fa tsy afaka miafinafina makazy izy ireo hita foana izy ianao nge solom-bava-bahoaka e mihinana ataotry zao teny efa lalina reotra fa ngidy firina mazanareo jereo nge tena efa mikaikaiky daholo mba mpiteny tsy hiteny tsony a ny zava-misy aiza ve dia olona ray tanàna zao a dia misy manao kasipary manao kidinapinina mafy ane zany e zavatra kely io ny vita kely io lalan'io iny jereva namiko 5 000 kilometre vitatsika 10 000 kilometre lalana vita tamitsika nitondra
10 000 kilometre goudron ohatrany io ty lalana asy nataontsika hoe 200 kilometre ty teny aminareo zany tsy mbola nitokana lalana ny indray mandeara fa efa vita tonga de zay mahasoa vahoaka any ataovana azy maika foana ty ranga tiako zavatra kely ty de anaovana tsangamato anaovana tsangamato ty teny aminareo ah hoe rehefa tonga fa 7 volana May de entaninareo daholo ny olona andeha hivoty zay la hoe andao sika hivoty teny anglisy go out to vote mivoa ny trano andao tsika hivoty raha izay faharoa roa ihany faharoa rehefa mivoatsika de arovana ny safiditsika mba tsy ahodikodindreo ka raha misy hitanareo fa tsy mety aza manaiky le menana tsofa de alalana roa mazava roa ihany rehefa tonga marobe ny olona mivoty de hitanareo tsara ny résultat zay faharoa arovanareo ivoty nataonareo iny na iny le vato nalefaka anareo iny zava-dehibe zay tsy aresy atsika mihitsy reo na inona na inona tandemy tsara fa mandefa siosion resaky izy mandefaka bluff izy mandefa bluff izy milaza hoe angalatra be ny eo ihany ny eo aza minino an'izany fa vitanay koa ny clé any ambony any hitanay ny clé ary raha vao mametopy zay hoe jaune izy de arao mazava tsara de tena mahatoky anareo koa zay tovotsika faly zay tena faly ka de hiala amin'io tsika ila amin'io zavatra io jereo tsara zava-doza be mihitsy nge fandrobana eno ia zava-doza be mihitsy fandrobana hitatsika zao ny faravana ary mbola mitohy ny adalana fa miraha iny sika anao fanovana hitanao anovitsika io matoa mbola mitsanganao dro miaraka amin'reto firatsika iny reto hitanareo tsara lovantsika azy manangasanga ny potro ho an'ny distrika Ambatondrazaka nanantrantitra nefa ireo filohana antoko mandrafitra ny firaisan-kina sy Fidèle Razara-Pierre ny amin'ny tsy maintsy hiarovana safidin'ireo mpividy. Fanampiseho ny mahatantsa azy ny filoha matrika Ravalomanana androany raha izy nandalo ny commune Ambohitrarivo iny ny tazandreo mpijinjavary dia natsony ireto farany ka tsy nisalasala nanampy ireo mpijinjavary ihany koa ny tenany tsy mbola very ny mahatantsa sy ny mahavy amin'ny vahoaka azy raha ny fomba fijinjany vary izay no jerena tsara raha teo ny vokabary ao Amparafara sy Ambatondrazaka raha manao tomba maso ny zavamisy any an-toerany dia ho rahantsika raha anatin'ny ity sary tsy akiteniteny ity iny makasika izay. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray olona manodidina ny iray ala sy iray hetsy no nandositra ny ala ny rahafana nanomboka ny fiandohany ity herinandro ity raha nitatitry navoaka ny firenena mikambana manakana ny fidiran'ny fanampiana mahaolona ihany koa ny hetsika miaramila ao Amasy ka mitarika izay olona itsaomponenana izay dia horantsika ny fanadihadiana eo amin'ny fanadihadiana nataon'ny Ando Miaratiana sary sy rindratsary ny Aritanjona. Nanosika olona ray etsy mahery andositra tao amin'ny tanànan'ny Rafah Atsimo Gaza manoloana ny sistany Egyptiana izay misy mponina efatrety sy iray tapitrisa ary manakana ny fidiran'ny fanampiana mahaolona ny hetsika miaramila nataon'ny Israely ao Amasy nanomboka ny alatsinainy lasa teo raha nitatitry ny firenena mikambana. Mitady fialofana miverina makany amin'ny sistany Egyptiana ireo mponina mitsokady araka ny filazan'ny firenena mikambana miampy ireo olona nafidratoerana noho ny ady sy ny daroka bomba nandritra ny fitovolana ny sy ny ady izay nandravarava ny avaratra sy ny avony le maky Gaza. Mitoby eo amin'ny toeram-pialofana tantanany eo anio izy ireo eo raha teo ihany koa no misy ny fitoerana lehibe amin'ny fanaterana sakafo, fanafody, solika ary entana hafa. Nanamafy nefa tetsakilan'izay ny birao ny firenena mikambana mandrindra ny raharaha mahaolona fantatra amin'ny anarana hoe OCHA fa ambany ary tsy maharaka ny famatsiana sakafo sy solika ny antoerana.
Nilaza ny tompony andraikitra fa nikatona ny toerana fandalovana roa lehibe manakaiky ny tanàna izay nanapaka ny famatsiana ary nanakana ihany koa ny famindran'ireo olona mila fitsaboana sy ireo mpiasa mikirakira ny maolona. Eo anatrehany zavamisy nanamafy Etazony fa tsy amatsy ary tsy andefa fitaovam-piadiana mahivaika ho an'ny Israely noho ny taotry nisy ny adogoavana ho Rafa izay tsisy tany eo anelanelan'ny Gaza sy Egypta. Ratsaifina nanomboka tamin'ny fanafiana tampoka nataony Hamasa tany amin'ny faritra atsimon'ny Israely no nisy ny ady tamin'ny taondasa izay nafatesan'olona 400 teo eo ary nisy natakalona 500 nafaty palestiniana 703 alina mahery ny ady ka vehivavy sy ankizy ny akamaroan'ireo. Ny fandaharana ako ny fampelezan-kevitra no aranao aorianan'izao fampalalambavao izao. Mankasitraka anao nanaraka ny fampalalambavao ny MBS hatramin'ny farany. Manome fotoana anao ny sampana fampalalambavao amin'ny herinandro indray. Veloma tompoko.